Amizay baolina kitra izay ihany fa ty amin'ny sokajy Zandriny Kusain indray sy ny RTL Jeune Talent no resahantsika izay efa miditra eo amin'ny andiany fahadimy ka ho tanterahana amin'ny tapatapaky ny volana aogositra indray ny izay andiany fahadimy izay. Ekipa efapolo no andrazana amin'ny andiany fahadimy amin'ny lalao baolina kitra RTL Jeune Talent ho an'ny latsaky ny 17 taona izay ho tanterahana ny 12 sy ny 13 aogositra ho avy izao ka hifarana ny 5 septambra. Hiavaka ity andiany fahadimy ity araka ny fanazavana nomena Andriamatoa Ratsimbason Andry dia rasy ny RTL izay nisolo tena ny tale jeneraly Meksan Bekangba. Vao amtia fiezana mba hijerena indray ny mpilalao vehivavy raha ohatra ka nandritran'izay efa taona zay mpilalao lehilahy ihany ny atao. Zava-dehibe ho an'ny RTL zay satria manana talenta ihany koa ny vehivavy ary ahafahan'ny RTL manampy ny vahoaka mba tena naseho an'ny zava-hainy ary ahafahany ny azo lazana couche de population rehetra zany mamoaka an'izay talenta an'izay ka ao anatin'ny fanohan'ny RTL ny championnat national féminin na football zay ny antony ampidirana an'le fifaninanana ho an'ny vehivavy. Ny zava-baovao faharoa dia mbola miezaka mafy RTL hitondra an'ireo talenta vaovao reo zany eo amin'ny continent Afrika hifanandrana amin'ireo firenena hafa reo ahafahany zareo mahazo manana an'le hoe expérience internationale mba mampiakatra bebe kokoa le fahaizany zareo ka le fifaninanana moa zany eo amin'ny 2 volana eo dia manateny zay fa ahazo indray mandeha amin'ity taona 2015 ty talenta vaovao ary mahay sy vonona hatrany kokoa mba hitondra avo ny firenentsika zany eo amin'ny sehatry ny baolina kitra eo amin'ny continent africain. Ity tetikasan'ny RTL ty dia miara-tao miaraka amin'ny ministèrany fanatanjahantena satria fantatrareo fa raha te ampisondritra an'le talenta malagasy dia mila miainga hatrany mifototra le tetikasa zany hoe hatrany amin'ny fianarana any dia efa jerena izy mana-talenta dia avy eo hoentina hatrany amin'ny fidiran'ny le talenta any amin'ny club ny 2e division dia manina raha miakatra ny 2e première division. Mpiara-miombonatoka amin'ny RTL amin'ity fanananty ihany koa ny fédération malagasy ny baolina kitra. Hatramin'izay ndraiky fédération dia manampy ara-teknika zany sy amin'ny resaka hoe fanomezana hevitra fa ny zareo manana ny système ry zareo dia ngamba nataontsika tamin'ny roa taona ngamba ohatrany hoe nisy ny fanojo le izy raha nanao recrutement ny baré académique amin'izay dia nisy maromaro tamin'ny taon'ny Jeune Talent no tafiditra tao zany fa samy manana eny ndraiky le izy manana ny politique amin'ny RTL le hoe Jeune Talent zareo fédération manana ny politique ihany koa manana ny tranche d'âge dia tamin'ity zao le izy ohatrany somary miataka kely angamba misy différence na hely taona fa opportunité ho raisin'ny fédération satria hoe samy mpiara-miasa koa ny fédération sy ny RTL dia opportunité ihany koa io zany tsisy hoe alana hoe raha nataony RTL io na nataon'izy dia hoe tsy ho jerevan'ny fédération fa afaka jerevan'ny fédération ihany koa. Hitanao hoe mitondra zavatra ho an'ny baolina kitra fa le tournois karakaraina orinasa na olon-tsotra ohatr'izao tena mitondra zavatra ny io ny meko anecdote kely nareo hoe rehefa misy baolina tonga tsy afaka hohanina amin'ny baolina fa rehefa zaraina zany tonga ny amin'ny olona rehetrarehetra baolina kitra ny ataon'ny RTL zany amin'ny resaka Jeune Talent dia tena tonga amin'izany ary ny tena mahatsara anazy tsy haiko hoe niova kely ve izy amin'izao sa tsy niova fa nisy fotoana izy io tena miaraka amin'ny fianarana foana ary zay ny zavatra hoe anisan'ny tadiavin'ny fédération amin'izao hoe fianarana miaraka amin'ny baolina kitra zany dia mitondra zavatra tena mitondra zavatra tsara mihitsy ary io aneny ataoko hoe rôle ny fédération zany mitondra ny jeune malgasy mivoaka ny ivelany
nefa ny anisan'ny politika ihany koa zany io amin'ity RTL Jeune Talent ity hoe misy zay sangany indrindra mivoaka ny ivelany raha tsy diso dia anisan'ny hoe zavatra tsara ho an'ny jeune ihany koa zany hoe ho an'ny sangany zany le izy. Efa nanomboka ny 20 Jolay teo ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ity faninana ity eny amin'ireo sop RTL rehetra eto Antananarivo no alaina ny taratasy finoana amin'ny fisoratana anarana. Tsy maintsy averina mialohan'ny 14 Aogositra izay taratasy finoana amin'ny fandraisana anjara izay. Voakasika ity faninana ity ireo kluba eny anivon'ny Fokotany sy ny sekoly maro samihafa eto Andrenivohitra. Maro ny mpilalao nivoaka tamin'ity RTL Jeune Talent ity ka lasa mpilalao ilain'ireo division voalohany sy division faharoa eto Analamanga. Raha tsy ilaza afa-tsy Batsio sy Rinjala. Nandritra ity fampahafantarana ny fisokafana andian'ny fahadimy ity dia notoloran'ny RTL fakasitrahana avokoa ireo mpilalao 9 voafantana sy mendrika nandritra ny andian'ny fahaefatra ny taona 2024.